Ho an'ny fikambanana otrik'afo dia tsy ny malagasy fa frantsay tamin'ny alalan'ireo pitsikilony tao anatin'ny fikambanana miafina jina no nanapoka ny tolona 7 martsa 1700 sy 710 tsy andray anjara amin'ny fahatserovana ny 70 taona ny tolom-panafana 7 martsa 1700 sy 710 ity fikambanana ity. Vola Ravoafy sy Tsirakoto Arsan Atrany. Tsy ny malagasy fa ny frantsay tamin'ny alalan'ireo pitsikilony sy tao anatin'ny fikambanana miafina zina no nanapoaka ny tolona 7 marsa 1700 sy 710 araka namara ny fikambanana otrik'afo. No io dia tsy andray anjara amin'ny hetsika fahatserovana ny 70 taona ny fikambanana otrik'afo. Fa izay otrik'afo zany tsy andray anjara mihitsy na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona amin'ny fankalazana ny 29 mars. Ny antony dia tsora ihany, 29 mars tsy ny malagasy no nanao azy fa ny frantsay amin'ny alalan'ireo pitsikilony. Hatramin'izay moa zany dia lazaina foana ny MDRM nanapoaka ny 29 mars, tsy marina. Amin'izao fotoana izao fantatro zany fa Andriamato Rakotorabe Samuel sy Ravelonay Edmond no nanapaka io daty ny 29 mars io. Fantatro nefa Andriamato Ravelonay dia mpiasa ny baron zay lehibean'ny polisy teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany. Zany hoe raha fitiny zay dia ny frantsay no nanapoaka ny 29 mars io fa tsy malagasy. Ka zay otrik'afo tsy hiaraka mihitsy amin'ny fanjakana io na amin'izy ankalaza ny fanapotehana sy nanamonona ny malagasy. Mariako fa malagasy rahetsy araka ny filazan'ny général frantsay fa mahery ny rahetsy ny malagasy maty fa ny mitelo ety any angamba. Génocide nataon'ny frantsay teto nanomboka ny 29 mars. Noho zany tsy ankalaza mihitsy zay ary mingavo ny vahoaka any frantsay 29 mars io mitolona ny vahoaka fa tsy 29 mars. 29 mars ny frantsay nanao azy azahoana manapotika ny MDRM sy manapotika ny malagasy rehetra ty tandrazana. Ho an'ny otrik'afo fotoana fieritreretana ary fandalinana ny tena zava-misy marina tamin'ny 7 marsa 1700 sy 710 ny fankalazana ny 70 taona ny daty io izay manatantara tokoa eo amin'ny tantaran'ny firenena.